Elia miarapa manokana any Tadamara Yayava. Ari Elia koa miarapa manokana ny Yaosha malalako. Aro an'izay mendrika anononana ny fitahiana sy ny fiadahana ary ny fahasoavana sy ny fahasambarana amin'ny Yaosha. Dia ho aminareo nge izany teny Yaosha zany, izany teny Elia zany. Tonga tsika amin'ny fotoana izay rahantsika andeha ngeno fampianarana. Ny lohatenin'ny fampianarantsika dia ataovy hoe tsy azo atao intsony ny mitandrina didy folo. Izay misy izany aton'ireo lohateny eo. Tsy azo atao intsony ny mitandrina didy folo. Izany hoe rehefa tia tsy hipeneningelo izany dia mitandrina foana didy folo ianao. Dia izay izany no azavaina antsika rehetrarehetra, mety ho lavalava ihany ny teny androany. Fa mahasoa antsika izao fampianarana izao. Ary entiny Elia hanapofona amin'ny rehetrarehetra izay nangala tahaka ny anarana hoe Yaosha, na nanova hoe Yavasoa, na nanova hoe Yahosoa, na nanovan'izay Yahoa tsy maro samihafa any. Dibe anarana novaovan'ireo olombelona. Dia manapirofo aminareo izany androany. Mpangalatra tsy mahay mangalatra ny tena izy. Fa tsy misy an'izany olona manana an'io Andriamanitra marina io izany ka hitandrina didy folo. Aloha ny zavatra sary voalohany. Fa ny tena marina aloha izany amin'ilay orazana amintsika dia ity ny teny voalohany, fa tsy mbola ilay sary voalohany teny teo, fa ity ny teny voalohany. Ny olona izany izay mpanota dia tsy misy Andriamanitra mihaino azy izany. Fa rehefa tsy mino anazy Andriamanitra, ny Elohim Israely izany, dia volony miresaka sy mifandray ny olona iny dikan'izay. Satria ny lalàna dia milaza mihitsy hoe ny mpanota dia avy any amin'ny devoly. Dia rehetra mpanota izy dia avy any amin'ny devoly, satria ny devoly tena nanota hatramin'ny voalohany. Izao raha vakiantsika aloha izay fanombohana izay, araka ny bokin'ny Jaona voalohany, Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo. Saka nareo misy hoe iza izany mikokoka izany fa mivadiko izany. Mety aketo mantsy sady manaraka an'ilay teny izy amin'ilay hoe iny andreny mety namitoro teny rehefa sendra mifanina mitoro teny. Dia efa eto izy aketo izy. Izay manota dia avy any amin'ny devoly. Satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Hoy tsara be kosa ilay nataonareo. Mety be mihitsy izao. Izany hoe eto ny teny dia mahitsy be mihitsy hoe fa ny olona mpanota dia avy any amin'ny devoly. Aiza moa izany izay Andriamanitra mihaino anareo devoly? Ary izany androany hanapirofo aminareo fa ny mpitandrina didy folo dia mpanota, izany hoe ny mpitandrina didy folo rehetrarehetra dia avy any amin'ny devoly. Mariako aloha fa tsy fanaratsiana ho azy ny teny izany. Elia izany tsy ny raha nanaratsy olona. Fa ny raha ny teny marina kosa izy hoe tena tsy mety anie ilay ataonareo e. Tsy mety mihitsy anie ilay ataonareo fa tena mamono ny fanahinareo nareo. Tena aza mba manao adalàna intsony ilay olona. Zaranareo nge ho tamin'izao génération-nareo izao nareo magnano an'izao fampianarana izao. Ary tena tsinganiko manokana aloha ny malagasy hoe tena sambatra nareo. Tamin'ny fiteninareo no nivoahan'ilay fampianarana. Tany amin'ny nosonareo no natongavan'izany atao hoe ambassadeur-n'ny Yaosha izany. Tena voafity nareo.
Sambatra be nareo natao voaloham-bokatra mihitsy nareo ao amin'ny hafa firenena hoentina ho any amin'ny Aosoa. Tena sambatra nareo e. Ary izany itenenako amin'ireo zeda rehetrarehetra ireo, zanaky ny avo indrindra rehetrarehetra hoe tena mba mijoro mihitsy nareo. Ohatran'izany kosa dia malemy ny any Togo hoe izay tsy mba voateny mihitsy e. Tafiditra nareo ka nareo deuxième ligne mantsy nareo. Reo ny deuxième ligne dia mifalia mihitsy nareo any. Sambatra be nareo. Tena mifalia daholo fa todika manokana amin'ilay nosy voafidy ahy. Tena sambatra nareo. Dia miholo maro anisa zao amin'ity fanjakana masina ity. Hoe miaina ao anatin'izany hoe tsy manota intsony izany. Satria ny mpanota ngeika avy any amin'ny devoly, izay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly, dia izay na tonga ny samy teny hoe ianareo avy any amin'ny devoly rainareo ka izay tiany rainareo atao no ataonareo. Izay. Jaona toko 9 Jaona 8 43 44. Rehefa sisa teny izay. Jaona 8 43 44. Nahoana moa tsy azonareo ny teniko? Satria tsy mahay mihaino ny teniko ianareo. Fa ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo. Aiza sitraky ny rainareo no tianareo atao? Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha tsy mba mitoetra amin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Izay. Nahoana ny tsy azonareo ny teny satria tsy mahay mihaino ny teniko mihitsy nareo. Satria nareo avy any amin'ny devoly rainareo. Fa ny olona mpanota izany mpanao ratsy satria eo manao ratsy moa izy io mpamono olona tsy misy marina aminy. Marina ampiakarina kely angambany mety ka. Ary raha manainga izy dia nihazo izany olona izay satria mpandainga izy sady raininainga. Olona mpanota mihitsy ny izany ny dikan'izay. Tsy manam-piakarina kely raka izy dia anona fa tafadany amin'ireny marina. Tsy mitoetra amin'ny marina izy. Mbola misy teny eo ambany hoe tokony hiakatra kely. Eo amin'izay teny izay mihitsy izany dia hoe mpanota, mpandainga, raininainga, tsy mitoetra ao amin'ny marina, mpamono olona. Izany natao hoe devoly izany, mpanao ny ratsy izany. Ary ny devoly izay mpanao ratsy ny devoly izay mpanao ratsy dia tena manao ny ratsy marina tokoa. Ary ny zanany izay mitovy aminy dia mpanao ratsy tahaka anazy. Ka ny mpanao ratsy sy ny mpandainga sy ny mpanota izany dia samy zanaka devoly daholo. Dikan'izany mitandreny manodika an'izany ianao izay mandray hava. Nefa ianao hita tsara fa ny olona mpitandrina didikolo izany dia mpanota izany. Izany hoe tena mitovy kilasy amin'ny devoly, zanaka devoly, avy any amin'ny devoly. Ary ireto mpanota reto dia tsy misy Andriamanitra mihaino azy izany. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Afetsika hatrany mihitsy ny fanazavana Isaia 7:50 satria fampianarana dia tsy maintsy fiainona daholo ny teny. Isaia 7:50 andiny voalohany sy ny faharoa. Isaia 59 dia 1 sy ny 2. Indro ny tanany ava tsy fohy fa mahavonjy. Alatra tsy mipetaka daholo etoko sy indrindra izy fa mipetaka. Ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo. Ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Eto izany dia mazava be mihitsy fa tsy mihaino ny mpanota izany io Andriamanitra io. Laha miandry eo fotsiny ianao izany dikan'izay bavaka ho anao izay efa milaza fa mpanota io. Ary dia pofoka amin'izay ary ny mampanota anareo mpitandrina didikolo rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao. Ary
teny omeny Elia mpangalatahaka rehetra maneran-tany ary rehefa herinareo ty dia maiza mipepaka amin'izay. Dia manarah ny Elia fa tsisy hevitra mihitsy no any lalana makany amin'ny lanitra ny lanitra raha tsy manatona ny Elia nareo. Zany efa miteny sao dia ho médecin après la mort antsoantsony Elia ty manerana an'izao tontolo izao ho an'ny mpangalatahaka rehetrarehetra, ho an'izay mpitandrina didiko rehetrarehetra, ho an'ny mpanota rehetrarehetra hoe mivirena aingana manatonina ilay Andriamanitra Abrahama Yahveh no anarany, izay nantsony dadabe Mose hoe Yahveh no anarany. Aty tena mazava be ity satria aty amin'ny faritra ny tatsinanana zany ny veny ny W tena torony hoe ve mihitsy ary be na be ray amin'izay foana. Aty izany vao teny hita mihitsy hoe ty W ty tena ve mihitsy fa zareo tandrefanareo no manovan'izy ho fa raha ty amin'ny faritry ny atsinanana ty tena ve mihitsy ny anona zareo an'izany W zany fa tsy ho ve na be fa ve moa tena fiantsoany zareo anazy foana zany. Ary izay no tena napetraka ny anarana hoe ianarana moa tsy hoe zareo no nametaka anazy fa fanaporofona aminareo fotsiny ty tena hoe Yahveh. Parantèse kely iny satria ty zao raha miteny hoe working dia working ozy zareo ary raha miteny zareo wife dia wife ozy zareo fa ianao miteny hoe wife amin'izareo zany sahafa ny andesany azy zany. Dia moa parantèse kely zay. Eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe tsy mihaino mpanota io Andriamanitra io, lavitra anazy ange zany. Ary izay ilay voalaza ao amin'ny Jaona 9:31 satria naporofo amintsika mihitsy hoe laha ny andro nareo mivavaka rehefa mpanota fa aza miditra any am-piangonana intsony fa mijanona. Jaona 9:31, Jaona 7:9-10 mivaky tahaka an'izao ny soratra masina vakitikao voninahitra Jehosoa malalaka. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Io Andriamanitra marina io zany dia tsy mihaino ny mpanota zany mihitsy io. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Mazava ho azy zany fa laha ny andro ianao hivavaka eo satria tsy mihaino ny mpanota io Andriamanitra io. Laha ny andro io fotsiny ianao, laha ny andro ianao makany am-piangonana any hirahira any, izay ny mahatonga an'ilay olona andeha hivavaka dia mifanadala fotsiny ny atao zareo am-piangonana ao fa na mifampidera bika sy paozy fa tsisy mitady an'Andriamanitra zany. Raha mitady an'Andriamanitra zany ireo dia mitady hevitra ny tsy ho lasa mpanota. Mitady hevitra ny tsy ho lasa mpanota rehetra any mitady an'Andriamanitra. Raha zatra fiangonana tsisy mahafaka amin'ny fahotana dia lozika be amin'izay ny samy mifanao ny adalany eo. Zava-doza amina tambo mihitsy ange miseho amin'izao. Fa samy tonga sainy. Samy tonga saintsika. Ahoana zany ny ahafahany Elia milaza fa tena mpanota nareo? Mpitandrina 10. Izao arany. Hainareo tsara mihitsy ny faniravan'ny dada Yahveh io 10 sy lana Mose io tamin'ny alalan'iny nanapoteny ny fisoronana. Raha vao nipoteny dada Yahveh ny fisoronana dia rava ny 10 ny dikan'izay. Izay aloha zany ny filazana voalohany hoe rava ny 10. Nahatonga ny lohateny hoe tsy azo atao intsony mitandrina 10. Ny antony hoe tsy azo atao intsony mitandrina 10 satria rava ilay izy. Ary izay ny porofon'ny Elia eto androany. Fa izay mitandrina 10 rehetrarehetra dia efa omany ny bagazy. Mampalahelo fa ilay bagazy teniko amin'izany ilay fanahinao zany ny tsipy any amin'ny elo. Mampalahelo ilay fanahy tokony vonjena lasa atsipinao any amin'ny elo. Tena mba mandiny reto Ory olombelona tena mba aza vonona ilay fanahy. Aleo ilay fanahy mba ho velona amin'izay fa be izay nampijalianao anazy izay. Nentinao tany amin'ny Andriamanitra tsy izy. Nataonao nilomano tao fahomana. Nataonao ny natao anatin'ny faharatsiana mamptsiramina. Izay. Mba heno ilay fitarenan'ilay fanahy ry olona. Dia mbola ny fitiavanao tena ihany ve ny amoronao ilay fanahinao?
nefa nio nge le miaina mandrak'izay io le tsy mety maty fa ianao nge lasa vovoka dia le fanahy tokony velona mandrak'izay fa atsiponao any amin'ny eny mba aza dia tia tena reo olona aza dia tia tena ianao omany dia fanahy mba teo vonjena fa tsy rarahinao mihitsy maninona ianao dia manao anazy ohatran'izao tena mba tonga saina ataontsika aloha jery miteny aza hoe io dada iava io mihitsy nandrava ny didy folo sy lalàna Mose zao mantsy ny voalaza n'io didy folon'Andriamanitra sy lalàna Mose io zany lalàna an'Andriamanitra io dada iava dia tsy azo nampina io didy io ary tsy azo esorana izay ny lalàna fototra zany ny feon'io didy folo sy lalàna Mose hoe aza-piana dia aza esorana Deutéronomia toko faefatra andininy voalohany sy ny faharoa Deutéronomia 4:1-2 ary ankehitriny ry Israely mieno ny didy sy fitsipika izay ampianariko anareo mba harahanareo dia ho velanareo ka hiditra sy andovany tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo teny hoe arao ilay didy tsipitsipika izy dia ampianariko anareo dia mba hiditra ao amin'ny tany Kanana anareo izany hoe ny objectif amin'ity didy folo telo zany dia fahazavaiko anareo izay mpitandrina azy fa mampiditra ao amin'ny tany Kanana izany hoe mitondra anao makany Israel dia ny fanontany napetrako taminao ary aminao ary dia izao ianao ve lasa nakany Israel rehefa mitandrina an'io satria izay ny objectif amin'io ianao raha mbola mipetraka ao amin'ny tany misy anao io mandrakany roany mbola eo ianao fa ilay didin'Andriamanitra nomena zanak'Israely dia mitarika anazy ho tonga any Israel dia tsy miendra indray sasany dia Israely ara-panahy io aza mba miteniteny foana olona tena ho an'ny Israel nge reto olona reto ary tonga tao izy ianao mba tonga tao aiza misy ohatra Israely ara-panahy io zany hitanao amin'izany le hevitra diavoly avy any amin'ny diavoly ao amin'ny sain'ireo mpitondra fivavahana sy ny mpanodikodina ny tenin'Andriamanitra io miara-mita izao tsika izao miteny hoe hiditra sy andovany tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo na tokony ho any zanak'Israely mihitsy izany satria ireo no any amin'ny tany Kanana dia any Israel zany ireo no makany fa tsy ianao efa diso adresa nge ianao zany izay hafa firenena izay nitandrina an'ilay didy folo satria maninona ilay didy na tokony ho an'ny olona ho any Israel ianao olona tsy ho any inona zany nitandremanao an'io raha breziliana ianao dia hipetraka ao Brezila inona zany nitandremanao breziliana an'io ho an'ilay mpitondra fivavahana ao Brezila raha ho azareo any Togo ianao raha olona tsy ho any Israel koa na tsy hipetraka any ianao fa ianao hiverina any Togo foana satria any tany razanao inona zany nitandremanao an'ilay didy folo ho anareo Togolais ho anareo malagasy ohatran'izay koa raha malagasy ianao angano hoe hipetraka any Israel ianao nga dia ho any Israel na tena izy fa ny olona hipetraka sy honona any Israel nge no mitandrina an'io ianao raha sady tsy mieritreritra no any ary tsy manam-pahefana ho any daholo ianao nefa no mitandrina an'io eo ange dia efa diso nareo hiditra sy andovany tany izay omeny avy Andriamanitra ny razanareo anareo ny olona mpitandrina didy folo zany ny objectif amin'izany dia mba ho tafiditra ao Israel no nefa tsy mety niditra anakany fa mandrakandroanao mipetraka ao amin'ny tany misy anao anao Amerikana ianao Anglisy ianao Frantsay ianao Alemaina ianao mizanizy ianao zany hitenenako an'izany teny izany hoe ahoana ianao amin'io sary io ianao Indiana ianao Japonais ahoana ianao amin'izao teny izao hitanao fa any dia efa diso daholo ny zava-drehetra loha ditsika ny teny aza-pianareo ara ny teny izay andidiko anareo ary aza ny esorana anareo fatandremo ny didiny avy Andriamanitra reo izany didiko anareo ity didin'Andriamanitra didy folo sy lalàna Mose ity zany dia efa namoahana didy hoe aza-pianareo dia aza ny esoranareo tsy aza atao mihitsy ny zany manampy an'io ary tsy aza atao mihitsy ny manaisotra an'io fa tena lalàna mihitsy ny zany
tsy azo atao mihitsy izany miketiketika an'io. Ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra io teny io ao amin'ny Matio 5. Etsika viditra amin'ilay boky Matio indray. Ty le mba ianaran'io le teneny ao na boky Matio 5. Ianao ihany aza mamatotra ny tenanao amin'izany hevitra izany. Matio 5 andin'ny 7:20. Nefa vao maika nitady hamono azy ohatra Jaona indray telo voakaiky ty re olona averina kely Matio 5 andin'ny 7:20. Matio 5:18. Falazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy foana akory ny amin'ny lalàna na dia litera iray azy na tendrotsoatra iray azy mandra-pahatanteraka izy rehetra. Any hoe tsy azo foanana mihitsy io ny teny Joshua ho an'izay mitandrina an'io, dia tsy azonareo foanana io miteny ao anatin'io na litera iray azy, satria ny lalàna ao amin'ny Deutéronomia 4:4 dia miteny hoe aza nampiana dia aza niesoana. Dia izay nahatonga an'ilay zanak'Andriamanitra, zanaky ny avo indrindra, ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, Yahoshua no anarana, ilay niteny hoe tsy azonareo foanana io ho an'izay mipetraka ao anatin'io rafitra io, aza foanana io, fa ilay tsy mipetraka ao anatin'io rafitra io moa izany tsy misy idirana izany, tsy miditra amin'izany, tsy miditra amin'izany satria tsy mipetraka ao. Ho an'ireo olona izay milaza fa mitandrina an'io didy folo sy lanamosi io, dia voadidy ianao amin'ny tenin'ilay zanaky ny avo indrindra hoe tsy azonao foanana io na litera tsotra iray na tendrotsotra iray, litera iray na tendrotsotra iray tsy azonao foanana. Ny bokin'ny Deutéronomia 4:4 dia hoe aza nampiana, aza niesorana. Fanontaniana mipetraka amintsika rehetrarehetra ato an-tokantrano na ny ampiasana izay mandray an'i Eliaza ambasadiovan'i Yahoshua. Raha maheno an'izany teny izany nareo tsy azo nampiana, tsy azo niesorana, maninona ny nampidirinareo tao Jesosy? Natsofoko nareo tao anatin'io didy folo io, mamaly an'izay pastera, mamaly an'izay mopera, mamaly an'izay ny mpitondra fivavahana rehetra, maninona nampidirinareo ao anatin'io resaka didy folo io ilay zanaky ny avo indrindra, ataontsika hoe izy ny anarana fa ianareo dia efa diso asany amin'ny anarana hoe Jesosy, Jesoa, Jésus, Jesus, efa tsy izy mihitsy ny Andriamanitra nampanota sy nampanonao foana anareo, io no nampitandrina didy folo anareo mba hitetehanareo any amin'ny elo, izay teletika ho any amin'ny elo rehetra dia mitandrema didy folo ary manarahany Jesosy na i Jesoa na i Jésus na Jesus dia ho any amin'ny elo nareo. Indrisy vononareo ny fanahinareo. Maheno any ely ihany efa n'izao ilay fanahy dia mibitabitaka ery tena teo vonjena, fa vonony amin'ny avonavonanao, vononao no ny amin'ny avonavonanao, vononao no ny amin'ny fatikam-bozanao, no ny amin'ny fireherehanao diso toerana, no ny amin'ny fanambonianao tena amin'ny tsy amin'antony, dia vononao ny fanahinao. Mba mieritrerety apetraka aminao ny teny hoe ahoana moa nareo nampiditra an'ilay zanak'Andriamanitra, ilay niantona teo amin'ny hazo fijaliana ao anatin'ny didy folo, satria eo indrindra mantsy no resantsika indray novonoany dada Iava mantsy io resaka fisorohana io, tena ny fahafahany mihitsy ary tsy navelona nataony zanak'Israely. Nefa ny fisorohana io dia ao anatin'ny bokin'ny Levitikos 5:20. Dao raha vakintsika izay teny bokin'ny Levitikos 5:20 izay hoe ao anatin'ny lalàna Mose ilay izy. Dia rehefa hitanareo raha ty Levitikos 5:20 ity fa ny fahafahany dada Iava tsy naseny natao tsony, dia tsy menatra mihitsy ny olona niantso Jesosy, Jesoa, Jesus, Jesus batainy amin'izay ilay Jesosy. Fadiliny no batainy Jesoa, no batainy Jésus, no batainy Jesus, dia natsofony eo amin'ny plasin'ny fisoronana io. Izany nateo tena devoly velona mihitsy ny nanao an'izany sary izany. Devoly
ary izay mbola manaraka an'izany sary zany a, zany hevitra zany dia devoly daholo izay manao an'izany. Ary io nefa mahatonga an' zareo mitandrina didifolo rehetrarehetra io. Hoe natsofiny eo i Jesosy io a dia mitandrina didifolo izy. Natsofiny eo i Jezus io a dia mitandrina didifolo izy. Natsofiny eo i Jesasy io dia mitandrina didifolo izy. Dia natsofiny eo i Jesosy io dia mitandrina didifolo izy. Dia tambosiny amin'izay ny ampafolo-karenany olona rehefa avy eo. Satria izay moa tena bio amin'ny resaka didifolo io, hitango ampafolo-karena. Zay, ohatra rehefa tsika arany sary. Levitikos toko fahaenina ambin'ny folo a. Levitikos toko fahaenina ambin'ny folo a, andinin'ny fahadimy. Noketra antsika nijery. Ary ny fiangonan'ny zanak'Israely, Levitikos toko fahaenina ambin'ny folo manoko ny andinin'ny fahadimy a, dia ho teneniko eto le andiny rehefa avy eo. Ary ny fiangonan'ny zanak'Israely dia handraisan'ny osy lahy roa atao fanatitra noniota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana. Eto zany le hoe maka ondry dia osy zany. Dia andinin'ny fahaenina dia ampanatony Arona ara ny vatosombilahy izay atao fanatitra noniota ho an'ny tenany, ka dia anao fanavotana ho an'ny tenany sy ny ankonany izy. Ary dia alainy koa ny osy lahy roa ka apetrany eo anatrehany ava eo alohana varavarany tamin'ilay fihaonana. Zay, dia misy toromarika be dia be moa ny atao ao zany amin'ireto omby a, vatosombilahy, osy lahy ary ondry lahy zany, satria moa lahy daholo ny anaovana andreo. Zay, dia mitany hoe osy lahy, omby lahy, tsy maro samihafa zany. Dia ovakitsy amin'izay ary rika hatramin'ny andinin'ny fahafimo zany. Andingana be tsika zany. Amin'ny andin'ny fahasivy amby roapolo amin'izay ka hatrany amin'ny farany amin'izay vakitsika zany. Dia amby roapolo ka hatrany amin'ny farany. Ary izao no lalàna mandrakizay ho anareo amin'ny andro fahafolo amin'ny volana fahafito a, dia aoka hampahory ny tenanareo nareo, ka tsy hanao raharaha akory nareo na ny tokotany na ny vahiny eo aminareo amin'ity andro fahafolo amin'ny volana fahafito ity zany. Zany hoe le 10e jour du 7e mois. Zay ny zany. Fa amin'izany andro zany andiny fahatelopolo no anaovana fanavotana ho anareo a, hanadiovana anareo ka hadio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehany avay anareo. Zay. Ity andro fahafolo amin'ny volana fahafito ity zany dia fanadiovana ny zanak'Israely mba hoe mba tsy manotaintsolo izany izy efa amin'ny vaninandro ihany, mba fanafahana ny fahotana hoy io. Zay le sary zay. Dia meny dada iava amin'izay ny teny ao amin'ny andin'ny faefatra amin'ny telopolo, Levitikos 16:34. Ho lalàna mandrakizay ho anareo ary zany, hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isa-taona hahafahany amin'ny fahotany rehetra. Indray mandeha isa-taona zany ny anaovana an'io, fanafahana amin'ny fahotana. Io le hoe fisoronana io le fanalana amin'ny fahotana. Io Levitikos toko fahaenina ambin'ny folo iray manontolo io. Ary mahambony an'io toko sy andininy io fisoronana io, satria io ny manala amin'ny fahotana. Ka raha ianao hiaraka amin'izany Andriamanitra marina zany dia ianao tsy misy fahotana ny mety aminy. Ka ny mahambony an'ity Levitikos toko fahaenina ambin'ny folo ity, le fanesorana ny fahotana indray mandeha isa-taona, dia satria io ny lalàna mampadio ny olona tamin'ny Israelianina zany. Mahatonga ny Israelianina afaka hiaraka amin'io Andriamanitra io indray mandeha isa-taona. Zany ny mahambony indrindra ny fisoronana raha tsy hainareo rehetrarehetra. Tsy ambony zany sabata zany, fa nga ny sabata mahatonga anao hiavana amin'Andriamanitra.
raha dikainao raha sabata dia eo anao sy ny tranonao rehefa tsisy fisoronana eo. Ninona ho ataonao dia rehefa tsy eo ny fisoronana dia condamné à mort ianao. Satria ny lalàna ny fisoronana ny manala ny fahotanao indray mandeha isan-taona amin'ny fanaterana an'ilay raha eo natrehan'ny dada Iava. Ka rehefa tsy misy izany fisoronana izany dia tsy misy ny fanafananao amin'ny fahotana. Ka rehefa tsy misy ny fanafananao amin'ny fahotana dia tafasaraka amin'ny Andriamanitra ianao ka ho any amin'ny elo dikan'izay rehefa maty. Tanzeny ilay izy fa tsy ny sabata izany no ambony. Izay no tonga ny apôstôly Paoly miteny hoe fototry ny lalàna ny fisoronana. Hébreu 7 vakitsika amin'ny teny frantsay. Hébreu 7 amin'ny baiboly frantsay indray no makitsika anazy. Hébreu 7 eto misy an'izany Hébreu zany ato. Hébreu 7 eo amin'ny 10 io angamba izay manomboka. Zay. Hébreu 7 11. Hébreu 7 11 amin'ny teny frantsay. Afaka avoakanareo amin'ny teny gasy koa fa tsy maninona aloha izy. Si donc la purification avait été possible par le sacerdoce lévitique, raha ohatra noho izy ka ny fahatanterahana dia azo niraisina tamin'ny alalan'ny fisoronan'ny Levy. Dikan'io zany raha tena dika amin'ny teny gasy mahitsy be sy tena milamina be mihitsy. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Satria tamin'ny alalan'izany fisoronana izany no matory, zany hoe matory eo amboniny izany, miankina izy izany ny atao ambany fototra izy izany dikan'izay. Matory eo ambonin'ny fisoronana lalàna. Zany hoe ny fisoronana izany fototra ny dikan'izay. Dia se repozy eo ambonin'ity fototra ity ny lalàna maro samihafa amin'izay. Ka ny fototra zany na ny base zany na ny fondation dia ny sacerdoce lévitique. Zany hoe ny fisoronana zany ny fototry ny lalàna ny dikan'izay. Fa eritreretinareo moa zany fa raha vao ny fototra mihitsy zany miala menjerana ny trano e. Raha ava daholo iny ny zavatra hita eo ambonin'ny fototra io rehefa miala ny fototra. Eritreretinareo raha manahita an'ireny zavatra tifirina reny ka hoe rava ny fototra fa handeha menjerana ny trano e. Any amin'ny faritry ny Ukraine any tena be an'izany. Aty tifirina no sevy hatrany ilay trano dia rava any amin'ny fototra voa mipotika daholo ilay trano rehetrarehetra. Raha misy zany. Mampalahelo be ngeny sary misy amin'ny fifamonoan'olona ny ampitan-dranomasina izay efa hamely an'izao tontolo izao. Tsisy afaka eo nareo nandray ho tadidinareo tsara ny tenin'ny Elia hoe efa ny teny an'izao Elia, efa nampianatra an'izao Elia. Dia hitodika amin'izay ny fanahinareo, za tsy niteny ianao tsony fa ny fanahinao no hitodika hoe naninona ianao raha mba niainao ny Elia nefa dia hitanao tsara ny publicité nataony tany aminao tany, ny fandefasana ny fampianarana ho en'ny sofinao na aparitany manerana an'izao tontolo izao ny fampianarana. Fa ny avinavy ianao tsy mba nentina ny ray na nambany ianao heverinao fa olombelona mitovy aminao zany Elia zany dia nambanianao sy ny tenenao zao rehetra zao ho tadidinao tsara. Matony izany Elia zany teny hoe tsy manota intsony izay miaraka aminy. Miaraka amin'ilay Andriamanitra lehibe indrindra izy namorona n'izao tontolo izao le Dieu des dieux qui a créé tous les dieux. Ouais, avy loatra zany dadako zany. Iavana anarany. Ary izy no naniraka ny Elia. Ary izay tafaraka ny Elia tsisy nanota intsony. Ohatra izantsika nyteny azy. Eto zany tsika dia mahita mihitsy hoe ny fototry ny didy folo sy lalàna Mosesy zany. Lalàna Mosesy dia ny fisoronana ilay toko fahelina ambin'ny folo ilay manala ny fahotan'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona. Saingy tsy teny dada Iavaly izy, tsy teny intsony.
Ary any amin'izay ny Israely any satria nampitandrina foana dada Iava atsanononareo ny fahadalanareo. Manao ny adalana zanak'Israely dia avy eo nefa izy manao fisoloana. Atsanononareo adalanareo ny fanoerana anahy io fa tsy mety amiko areo sy dada Iava. Manao ihany izy dia manao le fisoloana izy rehefa avy eo dia mandritra taona dia ohatrany hoe milamina foana satria ko lalana mipetraka tokoa moa izy nararotiny rehetra mihitsy n'ilay zavatra ary lasa fanao mihitsy ny hafaran'izy. Tsy zaka ny dada Iava intsony nahita an'ilay sary fa tezitra amin'izay satria lasa fakasianana azy mihitsy izy nandraisany fanapa-kevitra amin'izay no ravany fisoloanana eo. Izy amin'ny persona no nanravany voalohany indrindra. Ka raha vao rava ny fisoloana nataony dada Iava rava, izy tena no nanravana azy dia rava ny didy folo sy lalàna Mose iray manontolo. Izy no nandrava azy. Valo teny menana rehetrarehetra mihitsy ny hoe ny dada ny venona metaka anazy dia ny zanany venona nanravana azy. Dia didy folo zany resantsika io. Dia manome valo teny mihitsy anao mihitsy ny androany hoe ny dadany mihitsy no nanravana azy dia namafisy ny zanany teo amin'ny azy fijaliana. Dia ny marina. Confirmation ny azy fijaliana io. Daholo avakitsika ary ny tenin'Andriamanitra mikasika any amin'izay. Ao amin'ny bokin'ny Isaia, toko fahaenina amby enimpolo andininy faha telo. Isaia 66:3. Isaia 66:3. Izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona. Zay aloha izay anankiray izay. Ozy ianao hoe resaka mamono omby nge izany e. Dao ary, tozatsika ary. Izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona alika. Olona indray ny teninao amin'io ary. Resaka mamono omby fotsiny ve mamono omby fotsiny ve ty resaka sisa tena tonga tsy ny fanatitra amin'izay le izy. Fanatitra ny resahany eto. Mitovy amin'ny mamolaka vozona alika io ianao rehefa mitondra fanatitra ondry. Ka dia miteny an'irety mpanatitra ondry rehetrarehetra manao fanatitra toy hoe mitovy amin'ny mamolaka vozona alika ianareo. Dikan'izany tena fanompo-tsampy mahatsiravina ataon'irety olona mpitondra fanatitra ondry lava isaka manao zavatra toy. Inona ny mpanao ody ratsy rehetrarehetra mandefa nytony ondry tony eny amin'ny toerana misy izay andehanany any reto. Mba mieritreretra e. Fa mitovy amin'ny mamolaka vozona alika nareo izay soratra masina. Ozy ny tenin'ny Andriamanitra lehibe, miavo indrindra, le Tout-Puissant, l'Éternel, Yahweh. Ary izay manatitra fanatitra hohanina dia ohatra manatitra rakisoa. Izay rehetra manao fanatitra rehetra ozy ny tenin'Andriamanitra dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa, nefa ilay kisoa fady mihitsy raha ny didy folo ny resany hoe aza mikitikitika an'ireny ireo ozy ny dada Iava, izany hoe mihinana an'ireny. Nefa dia mitovy amin'ny manatitra rakisoa ianao. Zava-doza anie izany e. Zava-doza anie izany e. Tsy mety tsy nengeny efa natitra e. Ary izay mandoro didika azo manontofo no fanati-pahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy. Izay rehetra mombany amin'ity fanatitra ity izany ninona ho ataonao dia lazainy dada Iava mihitsy hoe mitovy amin'ny manompo sampy, mitovy amin'ny mamolaka vozona alika, mitovy amin'ny mamono olona, mitovy amin'ny manatitra rakisoa. Teo dada Iava no nilaza mazava tamin'ny alalany tamin'ny Isaia fa tsy mety amiko intsony ny fitandremana ny didy folo sy lalàna Mose satria niravako mihitsy ny fisoloana izay fototra ny lalàna. Ka raha rava ny didy folo mopera sy pastera, ino ny tiana ataonareo? Inona indray no avalinareo an'ity? Inona indray no mety zavatra hoetriretin'ny sainareo? Fa mazava be ity sady mbola ho teneninareo indray ilay vahoaka ao aminareo hoe tsy raisina ohatran'izany ny tenin'Andriamanitra. Dia ory vahoaka izay mivavaka any amin'izany toerana izany mametraka anareo vendrana mihitsy io mpitondra fivavahana io. Sahala hoe olona tsy mba mahay micomprendre, tsy mamaky teninareo fa jamba ny tena marina. Klasy an'ireo mpitondra fivavahana ireo fa jamba mihitsy nareo ary tsisy saina intsony. Fa mameritreretra daholo izay mamandray ahy. Zara moa ianao mpitondra fivavahana io nge mbola vonjeny eny ahy.
Zay nye mbola tsy nanakatona varavarana taminao e. Mbola miteny anao azavonjeo ny fananao rehefa mbola te-hamonjy ianao. Fa rehefa tsy te-hamonjy ianao dia adalanao sy izay te hiaraka aminao. Mazava be ny teny miara-mamaky tsika io, miara-mijery anie tsika rehetra io e. Manerana an'izao tontolo izao miara-mijery daholo. Ary ny toko sy andininy efa amin'ny fiteny samy manana ny fiteny daholo zao. Amin'ny teny gasy, amin'ny teny français, amin'ny teny anglisy, amin'ny teny chinois. Ary mbola ho avy indray ny teny hafa rehefa tsy kelikely aloha. Zavatra maro zany. Mazava be ny teny eto fa dada hiavahany mihitsy nanapotika ilay didy fotsy lanamotsy satria ny lalàna dia milaza mihitsy ny tario aza nampiana dia aza niesoana. Nefa izy mihitsy eto nandrava azy. Ka iza zany nandravan'izy voalohany? Dia dada hiavahany nandrava azy voalohany. Ary rehefa niravany dia tsy azo dokotena intsony. Fa hoe ianao indray nitolotolona andeha hampiditra zavatra hafa aho. Iza nampanaonao an'izany? Mangatsy tavoamasonao ilay hoe aza nampiana dia aza niesoana. Nangefa kitsika andeha mandeha averina iny ilay toko sy andininy rakizy. Dia rika hatramin'ilay Deutéronomie toko faefatra dia andeha ny faharoa. Hoe versika vakiana kely. Deutéronomie 4:2. Aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo, ary aza niesoanareo, fantandremo ny didiny avandriamanitra reo izay andidiko anareo. Tena io le teny io. Ay, dia mbola tsy tonga saina ihany penaka. Hoe tsy azo ampiana nge io didy folo sy lalàna Mose io e. Tsy azo anatsofohana n'izany zanak'Andriamanitra zany mihitsy aby nandika lalàna ary namafisy ilay zanak'Andriamanitra indray hoe Matthieu 5. Averina ilay Matthieu 5 hoe io teny io ilay namafisy natao Matthieu 5 hoe aza ampianareo izy teny eo soa. Ny teny eo fa tsisy fonako ny amin'ny lalàna literaly ho an'izay mitandrina azy. Ho an'izay mitandrina azy sonareo miteny hoe ary ianao nefa ny ahoana ianao izay anga mitandrina an'io. Tsy mitandrina an'io. Zatra fantatra nefa fa zatra fa niravany dadanay dia izy ny andeha tsofoka ao. Ko raha tsy olona tsy misaina, tsy misaina no mbola mitsofoka ao ihany. Zay no tonga namiteny an'izay mandre ahy hoe mba misaina amin'izay e. Meko aloha nge ilay fampianarana io e. Jereo nge ilay teny e. Fitiavana anao zao. Jereo ny famonoana natao mpitondra fivavahana anao. Fitaona anao izay mivonoana. Fitaonan'Andriamanitra mbola tsy maty fa mbola naheno any Elia anao zao. Miverena amin'izay miverena amin'izay mihaino jereo ty adalàna nanjoanareo ty e. Nataonao. Efa kitsika ilay teny eo soa e. Falazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna. Na dia literena tendrotsoatra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Dia mandra-pahatanteraka izy rehetra mbola ho mafisika tsara rehefa kelikely eo satria hiditra amin'izay hoe niravan'ilay zanany eny didy folo io e. Niravany tsaratsara mihitsy. Ko ny dadany nandrava azy voalohany ko namoa tsy ho mafisina eo miazo fijaliana. Izay ilay hoe tsy mety mipetraka mihitsy ny lalàna ny Ehosoa raha tsy ravy didy folo io. Fa manjary misy double constitution. Ndray constitution didy folo dia ndray constitution Ehosoa. Lalàna ny Ehosoa dia tsy mety io. Fa tsy maintsy iray ihany lalàna rahana. Dia izay no mahatonga hoe tsy maintsy niravana ny didy folo. Dia mipetraka ny Ehosoa. Ary nandrava ny voalohany nefa ny dada malala ia. Zay. Izay ny zava-marina, izay ny zava-misy. Izy nandrava ny voalohany indrindra. Eny antsika amin'izay ilay teny teo. Araka ny bokin'ny Isaia. Averina amin'izay ilay sary rakizy. Isaia 66:3. Vetsika amin'izay ilay teny ery hoe izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona. Izay mamono ondry atao fanaty dia ohatra mamolaka vozona rika. Izay manatitra fanatitra hoana dia ohatra manatitra rakisoa. Izay mandolo ditika azo manimpofony ho fanatram-patsiloma dia ohatra misaotra ny sampy. Eny tahaka ny fidianany reniny aleny sy ny fahalian'ny fanahy tany fahavetavetany. Io zany ateserany dada Evaty miteny ity. Dia tahaka izany kosa no hifidianako ny fampahoriana azy sy andatsahako ny fahatahorany ho aminy.
satria miantso aho fa tsy nisy namaly, miteny aho fa tsisy netiny aino, fananao zay ratsy teo masoko izy ary ny tsisitrako mihitsy noho ny fidiny. Ay tezitra mihitsy ny dada Iava. Ravany amin'izay ny fisorohana. Rehefa rava ny fisorohana, inona nataondray faharoan'izay? Nopoteny amin'izay ny tempolon'ny Jerosalema. Izay ny fanaporofona fa tsy azonareo atao intsony ny fisorohana. Irany amin'izay Nebokadnezara mpanjaka nandorony ny tempolon'ny Jerosalema. Araka ny bokin'ny Jeremia 52, mitohy amin'izay ny tantara. Maty Isaia, diditra tseratra indray Jeremia 52, eo amin'ny andininy fahafimitra. Isaia 52, Isaia 52, 12 dia 13. Isaia, Jeremia azafady, Jeremia 52 variana be mitady le teny dia lasa Isaia indray voateny fa Jeremia ilay izy. Jeremia 52, 12 ka hatramin'ny 13. Zay. Ka hatramin'ny 14 mihitsy ny zany. Zay mihitsy ny vakitsika zany. Hoe ty ary nataony dada Iava, teny amin'izay ny tanàna ny Jerosalema, midorona hatrany amin'ny tempoly rava, tsisy mipetraka intsony zany rehetra zany. Ary tamin'ny andro 10 tamin'ny volana 15, tamin'ny taona 770 nanjakan'ny Nebokadnezara, mpanjakan'ny Babilôna. Etonga tany Jerosalema Nebozaradana, lehibe ny mpiambina mpanompo ny mpanjakan'ny Babilôna, ka nandoro ny tranon'ny Iava sy ny tranon'ny mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema. Ny trano lehibe rehetra dia nidorona tamin'ny afo avokoa, ary ny manda rehetra manodidina ny Jerosalema dia noravany miaramila ny kaldiana rehetra izay nanaraka ny lehibe ny mpiambina. Rava tanteraka mihitsy ny tempo, rava ny tanàna rehefa tezy dada Iava, tsy mety mihaino ny teny amin'izay. Ianao koa izay tsy mety mihaino izao teny izao, ianareo rehetrarehetra hafa firenena, eny fatra ny amin'ny Israeliana rehefa tratran'izao teniko izao, izay tsy mety mihaino ny teniny Elia, miomana koa ny fandravana anareo. Fa tena miala nenina farapara ny Elia, fa tena loza mahatsiravina ny enjoan'ny taninareo. Mbola tazomina fotsiny ny loza tsy hikapoka aminareo amin'izao ritenenako izao, fa tena mihaja mba miteny angely aho hoe hafanenina foaka izay, fa dia tsy zakanareo intsony ny andeha. Ny andeha amin'ity taninareo ty tsy zaka ny lohanareo, fa tena ho avy amin'izay ilay teny hoe hiazakazaka anareo ka hivimbeny hitady ny tenin'Andriamanitra. Zay. Tsy fanirikanina fa ny etaeta hitady hanina ary etaeta hisotro rano, fa faniriana hitady ny teny Iava fa tsy ahitanareo. Ho tonga aminareo daholo izany teny rehetrarehetra izany. Indrisy ireo olombelona raha mba nainihaino an'izao teny izao ianareo. Saingy tsy rarahinareo mihitsy ilay teny, ary ambanianareo izany Elia zany. Tsy vakinareo aloha mihitsy izany ambazadiovanareo samy mitondra nareo any amin'ny marina zany. Fa fanaratsiana foana ny tao anatin'ny lohanareo noho ny amin'ny fialonanareo. Tena eny mba mieritrereta ihany raha mbola misy saina mbola afaka mieritreritra. Zay. Fa fitiavana zao menanao zao, fa tsy famonoana akory, fa fitiavana ny te-hamonjy ianao. Fa rehefa tsy mety manao dia izay zany. Dia tatazo ny fiafaran'ny ainao endraso tsara. Eo tadidinao daholo izao sary rehetra nantenena izao, ho averina aminao daholo ny sary rehetra mialohan'ny ialanao aina, dia atao miverina aminao daholo ny teny rehetrarehetra henonao. Dia tapitra izay, tapitra ny ainao dia miditra fitsarana ianao, dia izay ihany no averina atao sary aminao izay. Angefa mandoranao zahatra omenanao ny fitsarana e. Ny mpitondra fivavahanao anao tsy mahay an'izany. Izy amin'ity tany ity tsy mahay an'izany, fa Elia mahalala an'izany satria lehibe ny mpitsarana eo Elia e. Lehibe ny mpitsara ny fanahinao.
tsy mitsara nofonao zay fa ataona iny nofonao zay nke tsy tonga ho an'ny nofonao re fa mitsara ny fanahinao. Zana tonga na miteny an'ilay olona manao ratsy anyely ahy hoe raha mba fantatro io olona alohanao io tsy sananao an'izany ianao raha mety nikoaka teo aloha misy mba avonjeo re za raha mba fantatro zany atao hoe Eliaza tsy hainao re izy de vavatsy vava moa natao sasany fihetsika tena fanambaniana tahaka reny dia me fotsiny hoe de ho tadidinao nge ty fihetsika anao ty rehefa miala amin'ity planeta terre anao ty de ozanao ianao rety ambony tany ko aizany anaoko aminao ay na someko anao le fa miasa taoko ty ary moa to Eliana afaka olona tsy nanao taintsony de tsy olombelona tahaka anareo izy hoa avy any amin'ny lanitsy ny lanitra avy any misy any Ahosoa nao ke efa ketsika itenty parenthèse kelinay anao hoe ao amin'ny Jaona toko 7 Jaona toko 7 esa misy any teny Jaona 3:13 Jaona 3:13 toko 7:17 ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra any amin'ny lanitra zany afa-tsy ilay midina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona sy any an-danitra. Fanina mihitsy anao nianao zany Tesalina ty teny ty eto ary mama tena inona izay izy aveko tsara le teny tsy nisy niakatra ho any an-danitra ary amin'ny lanitra zany afa-tsy ilay midina avy tany amin'ny lanitra ny lanitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Dikan'izany teny izany dia io Ahosoa ety an-tany io any an-danitra izy amin'io fotoana io misy double personnalité dikan'izany io amin'ny lanitra ny lanitra. Ahosoa sy Elia manana an'izany. Dia dada Iavako dia tena tompondry izany mihitsy izy. Ny azy moa ny voninahiny mihitsy ny ataony mandehandeha dia afaka miteny sy miresaka amin'izay tiany ifampiresahana. Fa izy indray rehefa tena any amin'ny lanitra lanitra fa izy tsy miala an'izany. Zay dada Iava zay. Dada Iava ray tsy mety eny misy anazy fa ny azy miraka ny fotsiny alefany nanay izy iny enjely nanay izy iny ny voninahiny mihitsy fa miteny. Zay na hoe double personnalité. Dia Ahosoa koa ohatran'izay. Ahosoa indray ny vatany mihitsy nety fa ny momba azy koa mbola any. Dia hoe mijanona ny foana ny anankiray zany misy anakaiky mijanona momba anazy any. Aza aveko anareo. Aleo matrandy aza aveko anareo mihitsy le izy dia azonareo tsara amin'izay. Misy ny anankiray amin'ny Ahosoa tsy azo entina makety aminareo ety dia azonareo izy. Fa raha tena momba zany Ahosoa zany ny tena midina makety dia mikarapoka ty taninareo ty sady izay no lazaiko anareo tany dia midovitra ty taninareo toy ny fitenenana. Zany na tonga hoe iny Paoly apôstôly iny efa namboarina be mihitsy ny fifandraisan'ny Ahosoa amin'iny fa afaka mifandray amin'iny ohatran'iny nataon'iny Ahosoa nefa ny nahaizana satra nikarapoka daholo izay olona teo ary jamba mihitsy ary moa ny afaran'ny Paoly dia tena nisaka tamin'ny vantana fa mafy be ny force de présence ny Ahosoa iny. Tsy misy Ahosoa avy any amin'ny lanitra zany ka hiresaka amin'ny olona ety an-tany ko velona iny olona. Fa protection be teny efa goavana be nomena ary be dia be ny zany efa esorina any amin'ny vatany Ahosoa ho afaka mifandray ohatran'ireny izy. Satria zany Ahosoa zany Ahosoa égale force destructrice. Lumière destructrice. Feu destructeur. Afo mandrava sy mandoro. Fahazavana manapotika sy mandrava ny zavatra rehetra izay akaiky iny. Dia izay sary izay raha hoentina izay tena ray manontolo amin'ny Ahosoa zay hoentina midina ety an-tanareo ty. Tany dia mirefitra ny taninareo. Raha mizobo zavatra efa misy sao zany. Izay tany rehetrarehetra raha izy moa zany mandrava tsy nandeha rava. Fa na tsy andrava izy fa izay misy anazy etretra mirefitra daholo izay misy anazy eto. Izay lalovana zany dia mirefitra daholo iny.
izay no mahatonga ny hoe voaterina jana iny zavatra iny any amin'ny lanitra any ambony any fa ny tena ny reriny midina makety izany hoe ny heriny sy ny fahefany sy ny momba azy anankiray dia mijanona any aminazy any ambony any foana fa ny vatany ihany no mandeha ity dia izay ilaina ihany ny force ilaina mandeha amin'ity tany ity ihany no entina mandeha amin'ity tany ity izay ny dikan'io teny io raha tsy hainareo efa nazava zay fa raha hoe niara-midina tamin'ny Jehoshua daholo ny tena momba azy rehetrarehetra aiko misy olona hiara-monina aminazy tsy possible zany na toezatra tsy possible izy ny olona hitan'Andriamanitra ka ho velona tsy m'existe zany zay azonareo tsara angavana la même chose que Elia koa raha nentin'ny Elia ty dodolo ny zavatra momba ny Elia dia mitovy tsisy valaka tamin'ny zavatra niseho koa fa ny sorona koa zany rehetra zany fa izay ilainy Elia mandeha amin'ity planeta Terre-nareo ty hany mena azy sy ampitondraina azy ary omena araka an'izay itiavany dada Iava soasoana azy koa nefany izay tiany menana azy fa ny tena ny akapobe ny rehetrarehetra dia napetraka ny anatin'ny atao hoe toeram-pitsarana any anatin'ny VSCC izay ny teniko anareo hoe miandry anareo azy ny Elia zany ary raha azy maty rehetrarehetra moa tsisy nahita afaka amin'ny teny ety aminareo ity zany mahatonga namelo hoe nisy olona maty dia nahita ny helo tena olona mitapitapy mihitsy zany zany ve nirinao ko hita zany helo zany dafatozana izy ary ianao raha lasa ny melo zany tsy mivoaka velona ntsony ianao tena marina fa sarotra ny zany toerana zany fa Elia indray tena mahay manavitra fanahy Elia tena fahefany Elia zany mahay manavitra fanahy Elia ary tena mahay mamonjy fanahy Elia ary afaka mampiditra olany amin'ny lantilanty Elia arak'izay tiany Jehoshua anaovana anazy fa Jehoshua manao an'iny araka mibaiko ny Jehoshua dia mandeha ho azy amin'ny Elia izy ary raha misy tena zavatra mba ireny Elia koa ekeny Jehoshua zany ny apôstôly ary moa manana fahefany hoe izay ampidionareo aty dia tafiditra fa izay tsy ampidionareo aty dia tsy tafiditra maika ve fa zany Elia zany zany na teo hoe fitiavany Jehoshua daholo zany fa zany Elia zany dia mitovy amin'io Jehoshua io izay nataovana azy hoe zandry ny Jehoshua tena zandriny mihitsy namany miaraka aminy tena tsy misaraka aminy dia izay zavatra izay ilay teneniko anareo hoe mahita ny Elia nareo raha vao maty nareo dia mahita ny Elia nareo tena mahita io olona hitanareo io jereo tsara io copie-coller amin'io hitanareo eo amin'io sary eo amin'ny écran io tena tsisy valaka amin'io esorokotsy ny solomaso dia io hitanareo any fa tsy misolomaso aloha ny any fa ihany misolomaso ety fa ny any tsy misolomaso fa na mijerena izany raha tsy zakanao fa rapirapikonao any raha vao izany mijerena any amin'ny anaty VSCC teneniko anao reny amiredirety irangaty dia ho hitantsika ho raha reny maty reny ho na indresaka taminareo dia mitantany tena maro io teny olona io fa tena misy fitsarana any ahoana ho any hidirana any amin'ny lantilanitra raha tsy mandalo fitsarana nareo masina be nge io lantilanitra io ny tompony izy io nge dada Iavay tsy mahazo miditra mihitsy ane izay tsy masiny matoanao zany ampidirina any vita triazy ianao ny dikan'izany tsy maintsy mandalo fitsarana no dikan'izany nga tsy nivakinareo le boky ny Apocalypse 21-27 nge vakitsika izy Apocalypse 21-27 ary tsy mba hiditra mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana zanak'ondry ihany misy zany izay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana zanak'ondry mazava azy fa tsy mety mitriena anao zany dia izay voasoratra ao mahazo makany ary ny fanoratana anazy areka hatramin'ny fitsarana any no mamoaka dite mahazo mihitsy ty prezentenany amin'ny Jehoshua amin'izay dia miditra ianao any zanak'ondry fampidirana io fa tsy aniza mihitsy io tsy mba miditra ao mihitsy izay tsy masina
Dikan'izany misy fitsarana dikan'izany hitirena masina sy ny tsy masina. Lozika anie zany. Tsy nareo olombelona ty mametra ny masina sy ny tsy masina fa any amin'ny Eosoa izy. Sasainy kotsiny hoe fantatra ny tenin'ny Eosoa ary ny tenin'ny Eosoa manamasina ny olona. Dia izay olona miaraka amin'ny Eosoa kotsiny ary mitandrina ny tenin'ny Eosoa dia masina izy ny amin'ny tenin'ny Eosoa. Dia ao anatin'izany ny batisa, ny fankatoavana ny teniny, tsy mety manao ratsy intsony, miaro ny tenina tsy hanao ratsy intsony, lasa masina izy ny dikan'izay. Hita atao amin'ny Eosoa atao amin'ny fanjakana masina zany, fa tsy ilay olona mamaromaritra hoe olo masina, olo masina, olo masina hoana ianao nefa ianao raha mpitandrina didy folo, ianao raha mbola vetaveta saina, ianao raha mbola manolana zazakely, vetivety ianao zany, lehilahy manambady lehilahy, zava-doza. Aza maniditra amin'izany. Fa atao amin'ny Eosoa kosany tena tsy manoty intsony eo amin'ny Eosoa. Izay le dia tena marina, tena sans discussion mihitsy za fa hiaina anaty toingetra. Ireo no tena trano miditra amin'ny lanitra fa tsy maintsy mandalo fitsarana daholo na iza na iza. Ireo zao mantany arenao hoe mandalo fitsarana. Iza ny tsarako, zara lehibe ny fitsaranako, iza ny tsara. Ary raha misy izay mitsara anahy dia Eosoa sy ny dadako Iava ihany. Zara ty manao ny asan'izy mianako. Zara ty efa mangataka mafy amin'izy mianako hoe mba hampio hainga na vitan'ny ty asa ty. Ko na dia ny fandrenesany an'izany tsy afinaritra be na. Tsy misy zahatra ataoko afa-tsy miasa ho anazy mianaka foana mitady levitra hoe handresena lahatra ny olona mba hiverenareo any amin'ny dada Maria Iava. Fa hanapotika ny eo azy zareo e. Any tena mitena rehefa hanapotika ny eo azy zareo. Izay nge nandehananay ety, izay nefa mitsotra ny mariny. Tonga ety Elia andrava, hanapotika ny mpanota divoly satana sy ny tarika miaraka aminy. Izay no mahatonga ny Elia mandeha mitety an'izao tontolo izao hoe mitady hoe ahoana ny fomba amonjeko anareo. Dia any amin'ny fampianarana amin'izay mandefa ilay fampianarana hoe izao zany anaovako ny azy, izay anaovako ny izay anisy mahatonga na mandehandeha io. Dia manaroatra misintona olona moa zany tena izy ihany koa e. Izay ny tena planako amin'izao zany hoe mijery an'ilay zava-misy eo amin'ilay tanàna, eo amin'ilay firenena, dia mandefa fampianarana, dia mandeha mitety ny tany, dia mandeha fampianarana. Izay mihaino fampianarana voavonjy any amin'ny internet, tsy mihaino fampianarana mankany amin'ny elo. Izay mihitsy ny izay. Izay mihitsy ny izay. Tsarany Tsiraiavo mandinika ny dikan'izay. Ao ary torantsika amin'izay ilay teny zany somary lavalava teny fa sany miantsika. Dao tsika amin'izay hiditrantsika hoe fa mazava sany izy hoe fahinareo tsara momba ny Elia. Hoe avy aiza Elia? Elia avy any amin'any teny lanitra. Izay no mahatonga ny olona izay miaraka aminy tsy mahay manota intsony ary tsy manao ratsy intsony satria izy avy any. Lozika be zany. Dao ary torantsika amin'izay ary ny teny. Rehefa novonoan'i dada Iava ny didy folo sy lalana Mose, dia ina no nitranga. Tany alanin'ny tamin'ilay fisorohana teo, rava zany ilay fisorohana. Rehefa rava zany ny fisorohana satria tena tsy azoko teny io. Dia iny fisorohana iny mihitsiny no fanaporofona fa ny elan'i dada Iava ny didy folo sy lalana Mose. Satria izy mihitsy namoaka teny fa tsy azo mampiny eo, tsy azo nesoana. Matoa ny ravany ilay fototra. Ilay fisorohana mihitsy ny fototra ny vakitsika teo. Ravoarava ny fototra dia tahaka ny trano rava io. Rehefa rava ny trano, ny fototra ny trano, rava ho azy ny trano. Fa tsy haiko hoe mbola miantona ihany ny tafi-trano. Ny fototra azy efa mipotika ko inatsoa ny ipetrahan'ny tranonao ihany. Fa ny tsy mandinika rehetra no mbola miteny, mbola mipetraka ihany ny tranonay. Mbola tsy mandinika izany. Raha vao avy ny olona tany na avy ny olona dia efa mimotsaka ho azy io. Tsisy fototra tsonika. Dia ohatr'izany io, rehefa rava ny fototra, rava daholo ny zavatra eo amboniny. Dada Iava zany no nandrava ny didy folo sy lalàna Mose. Izy ny voalohany indrindra. Izay izy. Dia izay no nahatonga anazy nipoteny hatrany amin'ny tempolin'i Jerosalema, noho izay tsisy manao fanatitra tsony. Dia nanomboka teo nataony tsy esy nahafantatra azy tsony ny zanak'Israely. Ino ilay boky ny Amosa iny? Hoe aza manohy ny anarantsony re a. Tsy misy miantso ny anaranao tsony izy ny tenin'ny mpaminany. Tsisy miantso ny anaranao tsony. Tsisy mahafantatra anao tsony. Tsy nisy niantso ny anaran'i dada Iava tsony ny zanak'Israely. Ary tsy nay niantso ny anaran'ny tsony ny zanak'Israely. Izany daholo ilay vokatry ny atezeran'i dada Iava zany. Rehefa tezitra dia nataony tsy esy nahafantatra azy tsony rehetra rehetra.
Tsisy miantso ny aranao tsony. Tena nilaozany dada Iava mihitsy ny zanak'Israely. Zay zany ny sary mombany amin'ny zanak'Israely dia niditra tamin'izay moa zany ny fanampotenana azy niditra tamin'izay Nebokadnezara sy ny maro samihafa dia zareo andevo io tamin'ny taona 1822 vao naveriny dada Iava amin'izay satria nifarana ny tantara. Zay ny sary aloha zany zay amin'ny ankapobeny henonareo tsara. Ka io zany dia sary mazava fa tena ninandrava ny didy folo dia dada Iava ny voalohany. Nialany io dikan'izay. Ary rehefa niravany ny didy folo dia namoaka didy vaovao izy tany amin'ny Ahosoa. Satria ho avy Ahosoa ny ravany io indray. Dia namoaka didy hafa indray izy tany amin'ny Ahosoa. Izy indray namorona didy ho amin'ny famonjenan'ny olona amin'ny alalan'ny Ahosoa. Fa rehefa tena tsy mety tsony satria fa nipoteny ilay fisororana, nopoteny ny tempoly, tsisy ivavahana toy ny zanak'Israely. Sao indray izy menakavy miverina mbola didy folo ihany. Ilay zatra efa natezitra ny dada Iava ihany mbola hiverenany. Dia izao ilay hafa firenena rehetra mitandrina didy folo daholo mahakasika ny dada Iava mihitsy. Izany mandriamanitra tsy izy mihitsy ny Andriamanitra tompony rehetrarehetra. Ary izay mitandrina didy folo rehetrarehetra aza milaza mihitsy hoe miaraka amin'ny Andriamanitra ny Abrahama io, lainga ny demoniny nivoaka amin'ny vavanao. Tsisy an'izany. Andriamanitra ny Grika foana miaraka amin'io fa mody ianao ny tena ovanarany io. Satria ilay Andriamanitra ny Grika Jehovah Jesosy ankeny nampianatra an'io didy folo io e. Fa tsy zany Ahosoa zany na zany Iava zany. Fa nefa misy mangalatahaka mihitsy hoe Yael Iava ny anaran'ny Andriamanitra. Tena gaga mihitsy. Anarana tsisy fantatrinareo dia izao ny devoly manaparitaka anazy. Me fotsiny ely fa zao ary ahoana ilay didy folo nitandremanao? Ahoana dia miraikitra. Tsy afaka ianao. Eny ny porofo mitohaka amin'ny tendanao fa olona mpangalatra azy jiolahy ianao ny tena izy. Tsy mahafantatra amin'ny marina akory. Sady tsy ho afaka amin'ny fahotana mandrakizay. Da ho ary toesantsika amin'izay ary ny teny araka ny indray moa zany ny anoizantsika anazy eto ilay tenin'ny Ahosoa ao amin'ny Jaona. Teny dada Iava araka ny Jaona 12 49-50. Jaona 12 49-50. Satria izaho tsy niteny ho ahy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy izay ho lazaiko sy izay ho toriko. Eto zany dia misy didiny menan'ny Ahosoa zany ity no entinao midiny eny ambonin'ny tany dia ampahafantarin'ny olombelona ho amin'ny fanavotana anazy. Dia vainy iray zany ity zatra ho tenen'ny Ahosoa amin'ny olombelona ity raha tsy hainao. Didy hafa mihitsy fa tsy didy folo intsony. Rivo efa ny ravana azafady. Rivo efa ny ravana hitantsika teo ny ravana dada Iava dia mbola iny indray ve no entina avy any. Zay rehefa tonga ana miteny hoe nareo miteny hoe mahasika fiteny. Fa tena tsy mety kosa angely izy. Dia izay miteny hoe mba misy saina kosa e. Fa ny ray izy naniraka ao izy no nandidy aho izay ho lazaiko sy izay ho toriko. Any hoe misy didy zany no menan'ny Ahosoa nasain'ny dada Iava ho lazainy ary ho toriana ety ambonin'ny tany. Mazava fa tsy didy folo ilay izy didy an'izay fa hafa mihitsy. Satria ilay didy folo efa nipoteny dada Iava tany ny fisororana ao naotra moa ny batana zavatra koatran'izay. Fa jereo ny ilay tsy matahotra an'Andriamanitra rehetra nalainy ilay fisororana dia nesorony dia napetrany eo amin'ny plasin'ilay fisororana hono ilay zanak'Andriamanitra. Jereo mahadevoly be an'ilay saina. Saina avy any amin'ny devoly iny zany fantika an-dalàna ary izany mampanota an'ireo mpitandrina didy folo ireo. Hoe mpanota tsy mendrika ka izy mitandrina didy folo io mihitsy no mahatonga anazy. Ankoatra ilay Andriamanitra diso ary izany miprofo fa diso mihitsy ilay Jesosy Jesoa sy Jehova, Jésus Jesus sy ny maro samihafa satria mampandika lalàna mihitsy ilay izy. Ireo eny mampitandrina didy folo io. Dia amin'izay ilay mpangalatahaka rehetra mbola mitandrina didy folo ihany fa mody ny vavany fotsiny miantso Ahosoa. Tena mampiomehy mihitsy. Ena hoe mpangalatra tsy nenangalatra ao. Rehefa tena tonga ny tompony dia mianana amin'izay ny mpangalatra rehetrarehetra. Koa izay lazaiko ary andasiko hoe adidy fa 50 ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Izany hoe ty didiny menray ity zany fiainana mandrakizay.
Zany hoe Yahoshua ty zany le zanak'Andriamanitra tena marina dia mitondra didy indray izy zany. Didy omena ny olona, hotoriana amin'ny olona, zavatra mbola hotoriana, zavatra mbola holazaina fa tsy le fananana ny Israelianina teo hatramin'izay. Ka raha zany efa nananana ve mbola hotoriana e? Raha zavatra efa nisy ve dia mbola holazaina e? Ka tsy manany ihany kosa ve zany? Fa raha zavatra mbola hotoriana ary mbola holazaina dia zavatra hafa mihitsy ny an'izy ilay olona mba misokatra ho any saina fa efa andro farany ity ho farana tantaranareo dia mbola tsy tonga saina ihany ve no izay mandehana ho tokantrano io? Hoe ny zahatra hoentin'ny Yahoshua amin'ity didy ity e dia zahatra mbola vao holazaina, zany hoe tsy mitovy amin'ny didy folo ny dikan'izay, hotoriana, zavatra hafa mihitsy ny dikan'izany. Ary hoy ny teniny, ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Tena ity didy ity izay hoentin'ny Yahoshua ity, tena fiainana mandrakizay izy ity. Ka ilay didiny Yahoshua moa dia tsy miha-manota sy manao ratsy intsony ary parfait, perfect. Zay. Ary izay lazaiko dia lazaiko araka an'izay lazainay tamiko. Zany hoe nisy discussion zany, nisy didy zany avy any amin'ny dadany nozarainy tamin'izany iny dia ity hoentinao any hamonjenao ny olona. Zay io resaka io. Inona zao idiran'ny didy folo amin'izany? Raha zavatra didy folo hoe dia mbola hampafantarina an'io zanany io. Izy mianaka zavatra efa mahafantatra ny zavatra ny fanaovana tamin'ny zanak'Israely. Mbola ho ampianarina ny zanany ve lesa lesa? Mba mieritrerety e. Zavatra hafa mihitsy ity satria hoe izay mbola ho lazaiko ary izay mbola ho toriako, zavatra mbola tsisy mahay ity zavatra ity. Tsy fantatry ny Israely ihany. Ary ny amin'ny tsy fahalalany anazy mihitsy ny namonoan'ny Yahoshua teo amin'ny fijaliana satria ny fanohitra tamin'ny zavatra nananany zareo ilay ny tenen'ny Yahoshua novonoiny amin'izay. Lozika be ngely izy. Zany no proof fa zavatra hafa mihitsy ilay nilazain'ny Yahoshua ary zavatra hafa mihitsy ilay nitoriany. Tsy nisy idirana didy folo zany resaka izany. Ka rehefa tsy nitovy tamin'ilay didy folo vonoiny zareo Israely ihany. Nefa dia tena dada iava mihitsy ny namono ilay didy folo talohan'ny fotoana. Fa rehefa tsy natakatra ny saina satria fanolozan'Andriamanitra namono ny zanany hafaran'ilay Israely ihany. Mandrak'androany ange izany tsy mahafantatra an'izany ireo Israelianina ireo e. Tsy hainy an'io zavatra ampianariko io. Tsy fantany io nandray. Zany rehefa niady tamin'ny dada iava, fanina mihitsy ianao fa tsy zavatra fantatra anao teo. Mitatsika ange ny anjoan'ny Israely afaka fotoana fotsiny tenako anareo. Hitanareo ny anjoan'ny Israely io. Fa ibabababa io kelikely io. Mitra-pihavanana amin'ny Rosia io kelikely io. Zay hoe hanao fifanarahana amin'ny fahafatesana. Hanao an'izany io Israeliana io. Ary hitanareo tsara Rosia fa miaraka amin'ny Iraniana io e. Ndao fa kitsika ny ten'Andriamanitra mikasika ny amin'izay izay tsy mino dia mba mino rehefa miseho ity zavatra ity nefa ny sotara loatra. Isaiah toko 20. Isaiah 28:15 angamba izay. Isaiah 28:15. 28:14 aloha e. 14 dia ny 15. Isaiah 28:14-15. Koa mihaino ny tenin'ny avay ianareo ry mpaniratsira izay manapaka an'ity firenena eto Jerosalema ity. Satria ianareo manao hoe efa nanao fanekena tamin'ny fahafatesana izahay ary efa nanao fifanarana tamin'ny fiainantsika izahay. Ka na dia ho avy aza ny loza manavitra dia tsy hatra aminay izany. Fa ny lainga no nataony ho fiarovana ary ny fitaka no fiherena. Izay ny anjoan'ny Israely any ho an'ny mpitondra firenena Israely. Loza. Hanao fifanarahana amin'ny fahafatesana zareo. Hanao fifanekena amin'ny fiainantsika zareo. Zava-doza. Hanao fifanarahana amin'ny Rosia izy rehefa kelikely eo. Ilay fahafatesana. Ao mantsy ny fahafatesana. Ao ny tompon'ny fahafatesana. Ao ny lehiben'ny fahafatesana. Ao Rosia. Goka mpanjakan'ny Rosia. Ho avy ho Israel zany sary zany. Tadidio ary rehefa miazakazaka Israely iny mitomany an'ny Rosia hoe hifanaraka amin'ny Rosia sy mahasamihafa. Tady fananao an'izay izy teo aloha. Ho mafisiny amin'izay io rehefa kelikely eo. Mebe fotsiny rehefa anatina ny Rosia izy ilay taminy hoe mba hiavana amin'ny Rosia izy ilay tamin'ireo mandeha. Mebe. No, tisantsika amin'izay ilay teny.
inona ary nataony Yehosoa? Nataony Yehosoa nravany ny didy folo sy lalàna Mose. Ny confirme izy ny fametrana ty didy hoentiny ity dia nipotehiny teo amin'ny fijaliana ny didy folo sy lalàna Mose. Eo afaka itsika Efesianina 2:15 tany dia lasa tsika miazakatsaka iny amin'izay mba tsy taraiky intsony. Efesianina 2:15 afaka itsika amin'ny anaran'ny Yehosoa voninahitra ny dadamala Iava. Efesianina 2:14 sy ny 15. Fa izy no fihavanantsika izay nahiraintsika roa tota ka nandravany hevitry ny fisarahana. Fa tao amin'ny nofo ny nandravany ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao ho-tandremana mba hanakambany antsika roa tota ao amin'ny tenany olombavao iray ka novan'ny fihavanana. Tao amin'ny nofo ny nandravany ny fandrafiana. Zafatiny fa inona io zany? Tao amin'ny nofo ny nandravany ny fandrafiana dia ny lalàna nisy didy natao ho-tandremana. Inona izany lalàna zany? Dia ny didy folo sy lalàna Mose. Nao afaka itsika amin'ny teny frantsay izy io Efesianina 2:15 dia mba homany kely rakizy raha misy anareo le Torah fa avoakantsika eo le Torah raha mamaky Torah nareo dia mba avoakantsika kely eo le Torah. Efesianina 2:15 raha misy raha hitanareo fa rehefa tsy hitanareo dia leo amin'izao fa ataontsika teny frantsay fotsiny fa zany hamaky anazy ity. Fa raha hitanareo vao metra le boky Sefer Torah. Efesianina 2:15 Efesianina 2:15 ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Rehefa noravany potehiny mihitsy ny tao nofony zany la loi des ordonnances dans ses prescriptions, ny lalàna ny didy rehetrarehetra miaraka amin'ny fitsipika rehetrarehetra. Mazava be zany fiteny frantsay fa tena rava ny didy folo sy lalàna Mose. Baiboly katolika romana io vakiokio amin'ny teny frantsay. Rava ny didy folo, rava ny lalàna Mose. Dia andao indray tsika hamaky amin'ny baiboly tsy misy any aminareo any fa mety aty amina ty any na mbolanao rehefa tsika manaraka Efesianina 2:15 amin'ny baiboly Jiosy indray ty Sefer Torah ny Jiosy amin'ny testamenta vaovao. Torah ozy izy dia Nebim ozy dia ny Ketubim. Izay no jevantsika ato zany eo amin'ny bokin'ny testamenta vaovao vakitsika Efesianina 2:15. Efesiens 2:15 amin'ny Sefer Torah. Sefer Efesim zany izy na Efesianina ozy izy zareo. Efesianina na Sefer Efesim ozy izy ny Jiosy 2:15. Efesianina 2:15 dia ho any reto milaza fa mety teny Jiosy reto zany dia mena anazy ty teny ity dia mba vakeo kely ny anareo any sao dia tsy mitovy amin'ny anahy. Fa ny anareo dia zao no voalaza ny ato vakiko amin'ilay teny Jiosy. Mobatilo haya baby pisaro et torat hamisot vnatrikot amin'izay. Ilay voalaza any zany dia hoe et torat, tena Torah mihitsy ilay voalaza amin'ny Efesianina 2:15 fa tena rava ny Torah amin'ny baiboly Sefer Efesim, baiboly Hebreo zany. Zay. Dia vakiko amin'ny teny Anglisy indray io. By abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandments contained in ordinances. Izao ny tikan'izany. By abolishing in his flesh. Tamin'ny alalan'ny fandravana zany tao amin'ny nofony. The hostility, ilay fifandrafiana. Which is the law of commandment, izay tsy inona fa lalàna tao anatin'ny didy rehetrarehetra sy ny fitsipika rehetrarehetra.
Zany hoe tena le Torah izy ny teny jiosy Sefer Efesium ary lalàna sy ny didy rehetra izy ny teny anglisy ohatr'izay koa ny teny frantsay. Izany hoe raha izao tenin'Andriamanitra miboaka izao atao amin'ny teny anglisy ny ianareo na teny frantsay araka ohatra ka mety raha ohatra ny tsy misy dia elo amin'izao atao fiteny gasy koa tsy manino. Raha izao teny mandeha izao zany atao fiteny gasy fa tsy manino mba ho hitan'ny olona le tokisendininy zany Efesana 2:15 izao tena ny Torah mihitsy no maty teo amin'ny hazo fijaliana. Izany hoe rehefa avy nyvonoany dada Iava izy dia nyvonoany ny zanany amin'izay teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa niravany dada Iava dia ny zanany mihitsy no nasenina matsika anazy eo amin'ny hazo fijaliana mba ho rava tanteraka izy ary rehefa rava teo amin'ny hazo fijaliana didy fosy rana Mose dia mipetraka automatika amin'izay ilay ina moa ny filazany lalam-pandrenana ina moa filazany lalam-pandrenana amin'ny teny frantsay constitution. Première constitution zany didy fosy lana Mose dia ny vonoany dada Iava ny voalohany tany lalàna fisorohana rava zany ny didy folo ny dikanitsy lalàna Mose dia mba tonga n'iny officiel mihitsy rava dia ny vonoany Jehosoato amin'ny hazo fijaliana. Rehefa ny vonoany Jehosoato amin'ny hazo fijaliana officiel na rava azy zany teo amin'ny hazo fijaliana. Rehefa officiel na rava azy teo amin'ny hazo fijaliana dia mipetraka amin'izay ny deuxième constitution la nouvelle alliance Yahosoa miaraka amin'ny fanekena vaovao lalànan'ny Yahosoa amin'izay izay mahatonga ny olona tsy mahay manao ratsy intsony tsy manao teny intsony lasa perfect ozy ny anglisy na parfait ozy ny vazaha miaraka amin'ny Yahosoa zany sy Elia efa nirany isolo tena azy ety amin'ny planeta terre nareo izay entsokonareo hoe andao amin'izay iaraka amin'ny Elia. Hoentiko any amin'ny Yahosoa nareo manaova batisa ato amin'ny Yahosoa. Andao nareo mandositra ny atezerana izy efa tonga efa mamela ny taninareo io atezerana io fa Elia le mbola mitady an'le olona tsy mbola mijery ny zava-misy amin'ity taninareo ty hoe ahoana ny teny omenany ry ahoana ny teny omenany ry dia zany mbola mahatonga ny Elia mandeha io mijery an'le hoe ahoana ny teny omenany rehetra olo rehetra ahoana ny teny amonjenany ry satria raha ho teteziko tsy ho vitako fa tsy maintsy teniny alefa mandeha any amin'ireo. Dia izay zao atran'ny Elia zao mijery ny tanàna mijery ny toerana dia mandeha ny amin'ny toeran-kafa indray zany dia mijery ny tanàna mijery ny toerana mijery ny fatao ahoana ny amonjena azy iny ny Andriamanitra ivavahany satria raha ho ravana ny Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy fantarin'ny Elia izy adaoly ary alohany ao manda lasa miteniteny foana Elia ny teny izy ka tsy mety zany fantariny daholo ny Andriamanitra tsy izy rehetra. Miara-ravana amin'izay aorianan'izay miaraka amin'ny fanavotana olona miala tao. Anjarantsika mieritreritra ireo olona anjarantsika mieritreritra sy mandinika tsara mazava be sy mahitsy ao fa tena rava ny didy folo. Izay ny lohateny hoe tsy azo atao intsony no mitandrina didy folo fa nandeha mpanotra ianao raha mitandrina an'io satria hoy amin'izay ny apôstôly Paoly. Izaho aloha dia mba mitenareo aza mba manendrikendrika ny Paoly ny tena marina. I Paoly ve izay olombelona kely io dia afaka hanovany teniny dada Iava aminareo e. Paoly zany ange tena ambany be ny olombelona eo Paoly. Elia zany zavatra ve any amin'ny lanitra zany. Paoly zany raha mahita ny Elia zany dia mekoka ny tsy azony atao fa tena fantany zany Elia zany. Fantany zany hoe zandriny Jehosoa iny. Lazaiko anareo zany. Aiza ny ahafahan'ny Paoly manohitra ny dada Iava aminareo hoe dada Iava ve nandravan'le fisorohana dia i Paoly ve dia hanovany zany hoe ao fa naveriny teo izy Paoly fa adala ve nareo e. Yahosoa zao ve no teny mihitsy hoe tsisy foana akory io lalàna Mose na teny tsotra iray aza. Ho an'izay mitandrina anazy zany dia azaky tena io. Izay no tiana tenenina. Aza kitikitena io. Ale zavatra tsy azo kitikitena dia hoe Israeliana ihany mahazo mitandrina an'io. Izay no voalaza. Ao nefa ianao malagasy, frantsay, anglisy no komoriana tsy haiko intsony izay mety mitandrina an'io any. Iza nampitandrina anareo an'io izy. Afrikanina zany. Iza nampitandrina an'io. Iza miteny taminareo tandremo io. Anao amin'izany tsy mampety an'ilay izy. Tsy mety mihitsy an'ilay izy. Anao mieritreritra an'izany teniko izany.
Ka izy Paoly nampitandrina an'ilay didy folo nefa izy mihitsy raha mafantatra raha fa tsy natao ho an'ny hafa firenena io fa ho an'ny Israelianina reny ihany atao inona any amin'ny hafa firenena io zany. Handika ny didin'Andriamanitra zany izy aminao. Ary ireo tsara i Paoly mihitsy niarany mafantatra fa rava ny didy folo. Izy nge no tena rava ny didy folo e. Tenin'ny Paoly ange amin'ny Efesianina 2:15 io. Tenin'ny Paoly ka i Paoly indray ve zany dia amerina an'ilay didy folo tandremanao. Nefa izy mafantatra fa niravany dada Iava mihitsy io. Ary izy mihitsy niarany nampitondray ny Yehosoa teny hoe lazao fa tena rava ito amin'ny azo fijaliana. Teny Yehosoa nge navoaka ny hoe baiko ny Yehosoa tao amin'ny vavany io. Dia izy io nalaza ny fanambarana io. Ary mbola namafisiny ihany io amin'ny boky ny Hébreux 7:18-19 toa afaka itsika ny Hébreux 7:18-19. Hébreux 7 18 sy 19. Fa misy fahafoanana ny didy mialoha noho ny alemena sy ny tsy mpanasoavany. Fa ny lalàna dia tsy natanteraka na inona na inona. Fa misy kosa fampidirana ny fahantena tsara kokoa izay nataonantsika an'Andriamanitra. Misy fahafoanana ny didy mialoha, foana ho ny didy tany aloha tany dikan'izany. Ka inona moa zany ny didy tany aloha raha Hébreux no resahana? Ny didy Hébreux tany aloha tany ange dia ny didy folo sy lalàna Mose. Ahoana ozy ny tenin'ny Hébreux? Foana ho ny didy folo sy lalàna Mose tany aloha tany. Zany dikan'io. Satria maninona? Sady malemy tsy mahasoa. Zany daholo ange ny tenin'ny Paoly. Aizy nareo ny tenin'ny Paoly indray nampitandrina didy folo. Ary nareo ve tena mba mandinika sa tsy mandinika? Dada Iava mihitsy ny arafenina ny ravana azy, mbola izy ve zany mbola ampitandrina an'io indray? Izy mihitsy nanapotika an'io ary nopoteny hatrany amin'ny tempoly mba tsy hisanao an'izany resaka zany intsony. Eny nanapoteny io tempoly io. Dia tsy taitra mihitsy indray ilay olona avy any dia mibata an'ilay didy folo fanampatesa sy ny poteny averiny ihany. Pakasika an'Andriamanitra ny reto olona reto e. Batainy zareo indray ilay didy folo dia asiany tandremana indray. Tena mpiara miasa amin'ny teny folo mihitsy. Io ve ny natesitra ny dada Iava dia mbola averinao ihany. Foana mihitsy ny fisoroana tsy navelanao fisoroana intsony olona. Ianao indray mbola andeha amerina any ihany. Amerina akasika anazy ianao zany dikan'izany. Zay ilay hoe raha ny zavatra efa noravako natsangako indray dia efa diso aho. Sao avy antsika teny izay ny boky ny Galatiana. Ary izay ny amarana fa anazy hoe tsy mety intsony mitandrina didy folo. Galatiana 2:18. Galatiana 2:18. 2:18. Fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Dada Iava efa nandrava an'ilay didy folo sy lalàna Mose, nandrava an'ilay fisoroana. Ka raha dada Iava zany mamerina an'io dia tsy mety. Satria izy ihany nefa nampiten'ny apôstôly hoe tsy mety mamerina an'io. Dia ny apôstôly indray fe nareo dia amerina ny didy folo indray ho arahana. Nefa ny raha ny zavatra izy ary nampianatra hoe raha ny zavatra efa niravana no atsangana dia diso izay manao an'izay. Ary tsy nisy dada Iava namerina an'io zany. Yahosoa ary nandrava an'io teo amin'ny hazo fijaliana. Dada Iava nandrava azy voalohany dia nikonfirme ny Yahosoa. Aila moa zany ny apôstôly olona izay hoe ny apôstôly mihitsy ary namerina an'ity. Izay apôstôly namerina didy folo nitsipy any elo daholo izy rehetra rehetra. Fa tsy ny apôstôlinay aty amin'ny Yahosoa aloha zany efa ny apôstôlinareo any zany. Samy manana ny apôstôliny amin'izay zany manomboka eo. Fa ny apôstôly tena izy dia izay miaraka amin'ny Eliasy Yahosoa sy dada Maria Iava dia tsisy mandika ny tenin'io dada Iava io hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany. Manaraka ny fitsipika daholo. Fa rehefa dada Iava nandrava dia tsisy mikitika intsony hatramin'ny farany. Izay natonga ny hoe Yahosoa ange nampitondraina teny hafa mihitsy. Satria efa niravana indrindra teo e. Izy tompony ary ve tsy afantatra an'izany. Izay zany ny teny fa dia mirazo antsika samy taina soa. Matoa afa voarainareo daholo ny fampianarana. Ho tonga saina daholo amin'izay hiala tany amin'ny toeram-pahafatesana io fa tsy hipetraka intsony ampy izay. Be izay famonoana nataon'ny mpitondra fivavahana izay. Mba tonga sainareo. Hoperina daholo amin'izay ny fahamarinana. Inona ny fahamarinana? Manaraha ny dada Maria Iava, manaraha ny Yahosoa, ary manaraha ny Eliasy ny raha ny dada Iava sy Yahosoa ankehitriny. Hoentiko any aminy ho anareo. Eo ny fampianarana ny henonareo. Izay ny fahamarinana, manaraha ny Eliasy.
raha iayavano Andriamanitra manarahany ery anareo dia manarahana antika zay. Fa reo Andriamanitra tsy izy ireo mbola izanareo fa Andriamanitra dia mimana amin'ny fandorana sy family anareo. Endry mahita lozaka mery ny adala mandrosika vo miraso tsikesa amin'ny tainao soa ary vavaka. Tata Malaiavao vonina ataonao mandrakizay. Fa io izao teny izao tena hitondra soa sy fahasoavana ao antsika miaina. Io izao teny izao tena famonjena sy fanafotana ao antsika mandry. Vonjeo ny olona Tata Malaiavao. Vonjeo ny olona ary afao ny olona. Izao teny fiainana mena izao ne mba ho tafapetaka ao amin'ny fony sy ny sainy mba hibebaka izy ka ho sitrana. Mamalia vavaka Tata Malaiavao ary ampio manakariva Eliazy ny rano. Avita soma tsara ny asako izay nampanaovinao anazy ho voninahitry masina mandrakariva. Vonjeo ny olona Tata Malaiavao. Vonjeo izay maniry no any aminao ho any amin'ny lanitra lanitra. Any anaranao Iahosoanao izany vavaka rehetra izany. Halleluja. Amen. Dia miraso tsiketra samy tainao soa ho amin'ny fiarahantsika ao amin'ny rapitondre dia matao leza.